Omaly dia ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mianatra amin'ireo sekoly fanabeazana fototra ao amin'ny komina Alasora izay afaka fanadina mpanjakana CEP faranteo no nozarainy Neny Julia filohan'ny fikambanana Mahasoa fitaovam-pianarana. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana misy 20 mianatra ao amin'ireo sekoly fanabeazana fototra misy 110 ao komina Alasora afaka fanadina mpanjakana CPE faranteo no nozarainy Neny Julia filohan'ny fikambanana Mahasoa fitaovam-pianarana Omaly teny amin'ny finaneneny Alasora. Efa fampanantenana nataon'ny Neny Julia talohan'ny fifidianana be ny tanàna teny Alasora izao asa sosialy izao. Fampanantenana natao tamindreo ankizy ireo talohan'ny fanalana CPE koa izay nanoloanay anazy kit scolaire izany hoe trousse sy trousse misy fitaovana afaka analany fanadinana mba ho fanampiana azy ireo amin'ny ho an'ireo olona tena sahirana izany dia novidiana manokana ilay izy ho an'ny ankizy ao amin'ny EPP. Dia tamin'izay fotoana izay mba ho famporisihana an'ireo ankizy ireo hianatra bebe kokoa hiakatra ambonimbony koa dia nampanantenana izy izay mahazo voalohany indrindra mahazo moyenne voalohany indrindra dia hoetoan'ny Neny fitaovam-pianarana miaraka amin'ny sakampianarana izany. Dia izao ny fotoana evavalona CPE dia izay natony nampanantsona azy ireo mbola ao anatin'ny famporisihana ny ankizy amin'ny fampianarana ihany koa izay sy famporisihana ilay aman-dreny mpianatra ny zanany satria ny fianarana novatsara indrindra. Nahitambokany ny fanampiana nataon'ny fikambanana Mahasoa izay tarihan'ny Neny Julia satria dia nanao ny ainy tsy ho zavatra ireo ankizy nahazo tombontsoa ka 3 amin'izy ireo no tena nisongadina satria nahazo ny larana 5, 7 ary 12. Mianatra dia miala tany amin'ilay sekoly dia manomkatetaka raha association Mahasoa dia mifindra D5 dia afaka CPCC matsara rehetrarehetra. No maria fikambanana Mahasoa ho fahany nanampy-piara-tsakafo ary niantoka ny saram-pianaran'ireo ankizy mendrika indrindra ihany koa ny fikambanana. Dia iny fanadidiny ary tompo kilasy Togovavy no entina manakatona ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity akasitrana sy sorana no naharitra nijery hatramin'ny faran'ny fotoanan'ny vaovaontsika tamin'izao takariva izao manome fotoananao ny sampana fampilalaam-baovao ny fahitalavitra ao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompokila, veloma Togovavy.